Miarabantsika mpanaraka izao mofinaina eto izao indray ry havana nahatrato ity anio alarobia fa 5 jona taona 2024 ity ho aminareo hatrany anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ho toriana ihany koa izany. Ndeha apetraka amin'Andriamanitra izao fotoana izao, koa isika hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Midera sy mankalaza ny anaranao izay no ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively nefa hivelomanay isan'andro. Misaotra betsaka anao izay no izany fahasoavanao menao anay isan'andro izany. Misaotra noho ny tombon'androm-pahavelomana, misaotra noho ny sakafo izay hohaninay isan'andro, misaotra noho ny fahasalamana Tompo, ary misaotra noho ity fotoana ity izay nomenao anay, mbola ahafahanay indray miaino ny teninao. Iaino izany izay, koa ary tsy haifeny ny fanainao masina, anazava ny teninao aminay, ka mba ho takatray tsara, sy ho azonay tokoa Tompo, ny tiany teninao ambara, ka ny teninao izay ho renesinay Tompo dia tsy hiverina foana aminao fa ho raisinay, ka hitoetra ty anatinay, ho fanilo ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay tokoa. Dia manatrefeny izao fotoana izao, miasa eo amin'ny fiainanay Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Misaotra ray malalo. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra izay mofinaina anio sika ry havana, dia araka izay hita ao amin'ny epistily faharoa any Korintiana 10 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 1 vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenako izao Paoly dia mananatra anareo amin'ny amoram-panasiny ny fandeferan'i Kristy, dia izao izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo, fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho sa rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo no fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, fa mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay hatsangana nohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay, ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy, ary vonina hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matoky ny teninany fa an'i Kristy, aoka izy isaintsaina izao indray, fa tahaka ny mahan Kristy azy no mahan Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareako ny amin'ny fahefany izay nomeny Kristy anay ananganana fa tsy andravananareo, dia tsy ahazo henatra aho mba tsy hisehoko toy ny fampitahotra aminareo amin'ny epistily. Fa ny epistily noho izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany, ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa no ny asanay raha tonga izahay. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitomboina aminareo ny ry havana ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Mbola manohetrany ny fandinihana ny loha hevitra hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo isika ry havana. Koa ny mofinaina izay efa novakitsika no andraisantsika hafatra indray avy amin'izany. Ny Korintiana faharoa ry havana dia epistily feno fiarovan-tena izay ataon'ny Paoly ny amin'ny fanompoana maha-apôstôly na mahiraka azy. Maro no mepanga amin'ny Paoly ry havana ho mandeha araka ny nofo, ary raha lazaina mazava dia ampangaina ho tsy apôstôly mihitsy i Paoly. No heverina fa fijerin'olombelona fotsiny no mibaiko izay ataony, ka maro ry havana no manenjika azy ka mandahazo ho apôstôly. Nisy tokoa izany vondron'olona izany izay izy Paoly no nanorina ny fiangonana tao. Olombelona Paoly ry havana, saingy tsy miaina araka amin'ny fitsipika olombelona izy,
tsy avy amin'ny olombelona ny fedin'ny asa ataony. Ka eo anatrehan'ny zavatsarotra iaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny ihany koa dia maro ny tratran'ny fiemorana satria tsy samy joro tahaka amin'ny Paoly, ka raha voatody zavatsarotra dia mihemitra avy hatrany noho ny tahotra, noho ny fisalasalana. Indraindray dia tonga ao amintsika ravana ny asan'ny Satana rehefa inzay sika tratran'ilay hoe reny ve mba kristianina, ireny ve mba diakonina, reny ve mba mpitondra fivavahana sy ny sisa, dia tonga malemy sika ary tonga ao anatintsika ny fahatezerana sy ny lolony, ny lolom-po tsy manana fandefirana. Indraindray dia mihinatra mihitsy ny filazantsara isika. Tsarovana nefa ravana fa eto amin'izao mofinaina izao dia mampianatra antsika fa tsy tokony ho kivy isika, tokony hijoro hatrany, tokony hanam-pandefirana ao anatrehany satria eto dia asehon'ny ten'Andriamanitra fa nirak'Andriamanitra dia nomena ny fiadiana hampanaiky ny zavatra rehetra ny Kristy. Ny andinin'ny fahefatra ravana dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy, fa mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Fanambarana lehibe izany ry havana izay entin'ny apôstôly maneho fa voaomana tsara sy voatafy hery tsara ny irak'Andriamanitra ho fampanekena ny zavatra rehetra an'i Kristy. Teny mitondra fahazavantsaina sy toky lehibe izany ry havana, izany teny izany. Fanazavantsaina fa tsy manana asa misiona hafa ny irak'Andriamanitra afa-tsy ny fitoriana ny zavatra rehetra an'i Kristy ihany, dia ny hampanaiky izany azy irery. Fandrao tokoa mantsy ravantsika sao dia hoe zavatra hafa no heverintsika ho iraka nomenantsika fa tsy nitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra. Dia toky lehibe koa nefa satria maneho fa manome ny fahafahana rehetra Andriamanitra hahatanterahantsika ny asa misiona izay nampanaovina antsika. Tsy irery sika ry havana eo ampanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany, fa momba antsika izy no manome antsika ny fiadiana, izy no manome ny fitaovana enti-manefa ny fanompontsika. Matoky indrindra ry havana eo ampanatanterahana izany asa izay efa nomena antsika izany. Na dia maro aza no mitsangako fahavalo, notafiana hery ary novonon'Andriamanitra isika, ka eo anatrehan'ny mpanenjika, eo anatrehan'ny mpandrabiraby sy ny asan'ny Satana maro, dia aza matahotra ry havana fa sahiny joro hatrany na mafy aza ny ady atao amin'izany fitoriana amin'ny filazantsara izany. Aoka sahatrany tsy homenatra ihany koa fa Andriamanitra momba antsika amin'izany izy no ampandresy amin'ny fahavalo, fa Andriamanitra manam-pahefana izy, manjaka amin'ny fotoana rehetra. Koa matoky ry havana, raiso ny fanahy masina, tany mafy ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, mivavaha mandrakariva fa mahatoky ny Tompo ary tsy miova izy. Fa ny faharoa izay ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao koa ry havana dia ny irak'Andriamanitra dia nomena fahefana ho fampandrosoana ny hafa. Ny irak'Andriamanitra dia nomena fahefana ho fampandrosoana ny hafa. Ambaran'ny andinin'ny fahavalo ry havana fa tsy fiadiana ihany nomena ny irak'Andriamanitra, fa nomena fahefana koa izy. Toy izao no vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy, fa na dia bebe ihany aza ny fireharehako ny amin'ny fahefana izay nomeny Kristy anay, ananganana fa tsy handravana anareo dia tsy ahazo henatra aho. Eto Paoly dia samy teny fa mirehareha fa nahazo fahefana avy amin'Andriamanitra ry havana, nefa na dia nahazo izany fahefana izany azy izy dia tsy fahefana anaparana amin'izay tiana atao izany fahefana azo izany, fa fahefana ho fananganana ny hafa. Ny irak'Andriamanitra dia nomena fahefana ho fampandrosoana ny hafa, tsy mikendry zavatra hafa velively na ny asa misiona na ny iraka nomena izay omena ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, fa ny hampandrosoana ny hafa hatrany izany ry havana. Tahaka ny Kristy izay nanangana antsika, na dia olo tsy mendrika aza isika, dia torak'izany koa no sitraky Kristy ry havana ho ataontsika amin'ny hafa,
dia nian'eo fitiavana to azy izay naneo fitiavana tamintsika. Oka samy andiny tena re fa tena mampandiny teny zany. Ny hoe fahefana masy dia manondro indrindra ilay zara sy fahafana anana anjara amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny iraka izay nampanaovana. Mety ho mpitandrina isika, mety ho dekona na mpiandry na bran'ny fiangonana na bran sampana ka eo anatrehan'izany asan'Andriamanitra ny antsonanao zany ry havana. Moa ve fampandrosoana ny hafa tokoa ny fihetsika izay asehonao amin'ny maha olona nomena fahefananao, sa fandravana ny hafa ka mahatonga fahadisom-panantenana ny olona manodidina anao ka mampihemotra azy reny? Aoka mba ho amin'ny fampandrosoana mandrakariva ry havana, satria izany no antsonanao, izany no nanomezana izany fahefana izany ho anao, ho antsika. Ary ety ampamaranana dia averiko ambara aminao ry havana fa ny irak'Andriamanitra dia nomena ny fiadiana ampanaiky ny zavatra rehetra ny Kristy. Toko lehibe ho antsika zany ka namorana sarotra ny lalana izay andalovana. Na be koa ny mpanenjika, na manahoana ny olana sy ny ady atrehana ry havana, dia aza kivy fa tahanao hatrany ny finoana sy ny fanantenana fa momba antsika mandrakariva ny Tompo, ary mampandresy satria izy dia manome ny fiadiana ho entina amin'izany. Nomena fahefana ihany koa isika ho fampandrosoana ny hafa, koa aoka tsy ho fanararaotana izany fa hitondra faharavana ho an'ny olona, fa ampanjaka ao hatrany ny fitiavan'i Kristy ao anatinao. Aoka mba ho tena hampandroso ny hafa isika izay novidian'Andriamanitra ka ny rany hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Anao izany ho zava-dehibe na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Dia mahereza ry havana, matanjahatrany fa momba anao ny Tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Saotranao izay ry Tompo Andriamanitra no ny teninao izay ambaranao aminay isan'andro. Nahare zany izay tamin'ity anio ity ka eo anatrehan'izany Tompo dia mahatsiaro indrindra tsy mendrika izay manoloana ny teninao. Tsy nanatanteraka ny asa nampanaovanao anay izay indraindray fa manao tandrevaka an'izany loatra. Eo ny ankivianay indraindray manoloana ny fiainanay izay lalovanay ka ataonay ambany zavatra ny asanao. Kely koa ny fononay Tompo ka tonga resin'ny Satana ilay fahavalo izay. Mifona Tompo eo anatrehan'izany tsy finoany izany. Indraindray ihany koa dia manao izay mampalahelo ny hafa izay amin'ny alalan'ny teny tsy voahevitra izay avoakanay amin'izy ireny. Mifona aminao izay Tompo, mamondrafo aminay, mamelany elokay. Mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao izay Tompo. Angatanay aminao mba ambindra izay amin'ny asa fivelomanay. Zareo ny olam-piainanay. Ianao ny amahy izay rehetra mety olana mangejanay sy ny manakivy anay tsirairay avy. Sitrany Tompo ny marary rehetra. Naiza toerana misy azy ireny. Naiza ninona anaran'izany aretin'izany. Dia Andriamanitra manampahefana amin'ny zavatra rehetra ianao. Kositrany Tompo ny olonao. Ao ihany koa ireo izay marary ara-panahy. Anokatra ny masom-panahin'izy ireny ianao ka mba ho anisan'izay mba olombonjeny izy ireny. Atoky sy fikitra aminao mandrakariva. Mivavaka izay Tompo ho an'ny firenenay. Ampanjakao eto Jesosy ny fahamarinanao. Anariny sampiny anay izay mbola mifikitra amin'izany. Jereo ny tanora malagasy rehetra mba tsy hirona amin'ny zava-mahadomelona Tompo. Fongoreto amin'ny taninay Tompo izany. Dia omeo fandriam-pahalemana ny taninay. Jereo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Apetraka aminao ireo asan'ny fiangonana izay ataonay Tompo. Omba ny mpanomponao anenao. Indrindra ireo mpitandrina rehetra manerana ny sahany FJKM. Ary manokana Tompo no hitondranay ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina eto amin'ny fiangonana misy anay. Omeo hery izy Tompo. Taio sy ny ankonany. Avity izay asa nampandraketinao azy. Maro ny tianay angatana Tompo. Koa izay rehetra mahasoanay nefa tsy voatoy ny vavanay dia mba tanterao aminay araka ny alehiben'ny famondram-ponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Araka ambanay mivavaka amin'ilay manao hoe: Rainao izay any an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay hanina saza ho anay, ary mamelana elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy
fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ry havana ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenana hameno anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.